Zoma faefatra febroary roambropolo sy roarivo magnatriky arahaba mampampirensoa topoko lahy sy topoko vavy asainganao magnaraka ny fampirahalam-baboantsika ito amin'ny radio antsony filazantsara hatramin'ny farany. Vao makasiky ilay rivo-doza tsy na hoe BATSIRAI tamin'ny efatra ora tolakandro teo araka ny navoaka ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro no atolotranao amin'ity androany ity. Tamin'ny telo ora tolakandro dia tany amin'ny 3.400 km Antsiranana somary atsimo Antsiranan'ny vatomandry no nisy ny foiben'ilay rivo-doza BATSIRAI niakatra ho 5.20 km isan'ora ny rivotra entiny izay arana tafiotra mahery ny 720 km isan'ora mikisaka miankandrefana izy ka mahafaka 110 km isan'ora. Itrantanety eo anelanelany manory sy mananjara rampitso sabotsy fa 10 febroary 2024 eo anelanelany amin'ny 110 ora sy 10 ora ariva izy. Tombanana ho rivo-doza mahery vaika izy amin'izay fotoagna izay ka hatratra any amin'ny 570 km isan'ora ny rivotra miaraka aminy. Iteraka taketra goavana araka izany ity rivo-doza BATSIRAI ity raha ratsy fiomanana amakivaky ny afovoan-tany izy ary vinavinaina ivoaka an-dranomasina any amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika any amin'ny tapany atsimon'ny faritra Menabe ny alahady 1 febroary 2024. Noho izany dia miova toy izao ny filazagna miloko mena na loza mitatao ho an'ny faritra Antsinanana, Vatovavy, Fitovinany, Antsimo Antsinanana, Manoro, Mangoro, Analamanga sy ny distrikany Vavatena, Fandrina, Ambositra, Manandrina, Ambohimasoa, Lalangina, Vohibato, Isandra, Fianarantsoa voalohany, Vohibe ary Lakora. Filazana miloko mavo kosa ho an'ireto faritra manaraka ireto: faritra Bongolava, Menabe, Atsimo Andrefana, Anosy, Androy sy ny distrikany Sainte-Marie, Soaniranivongo, Fianarivo Est, Amparafaravola, Antsalova, Miarinarivo, Soavinandrina, Faratsio, Betafo, Mandoto, Ambatofinandrana, Ikalamavony ary Iosy. Fa filazana miloko maitso kosa ho an'ny distrikany Antala, Maroantsetra, Mananaravaratra, Mandritsara, Andilamena, Tsaratanana ary Maivatanana. Efa hita taratra amin'ny tapany Antsinana ny raona mialoha azy. Anomboka ikorontana ny toetry ny andro anio zoma. Aina mafy ny tondra-drano no ny fabetsahany ny rotsakorana amin'ny faritra rehetra ho lalovany, indrindra ny ilany Antsinanana, Antsimo Antsinanana sy ny afovoan-tany. Etsy andaniny aina ihany koa ny mety ho fiakarana ranomasina eo amin'ny 2 metatra eo manodidina ny toerana izay idirany ity rivo-doza ity antanety vokatry ny amafin'ny rivotra miaraka aminy. Noho izany dia entanany rehetra mba anaraka tsy tapaka ny fivoaran'ny ity rivo-doza ity ary anaraka tsara ny toromarika omeny manam-pahefana. Ny mpampiasa ranomasina rehetra amorontsiraka Antsinanana manontolo dia angaviana mba tsy handreka intsony mandra-pahalasany loza. Zay ny makasiky ny toetry ny andro amin'ny Ankabobeny. Fa ho an'ny antapotanan'ny Antsiranana manokana dia raona ny tsy tapitapy no nisy teto antapotanan'ny Antsiranana hatramin'ny ariva teo, fa nanomboka taty amin'ny 10 ora sasany ariva no nanomboka nilatsaka ny orana hatramin'izao ora itenenanay izao. Zay ny makasiky ny fampirahalam-baovaontsika tamin'ity androany ity ny namanao be mitombo Arlin. Nanotra ny vaovao anao dia magnaveloma mandra-piona ho amin'ny rapitso indray veloma tompoko.